Miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandaharana kirioka amin'ity anio fahadimy ambin'ny folo ny volana Jona taona 2024 ity taoriana ny fampahalalam-baovao dia manaraka ny fandaharana kirioka ianareo. Miarabantsika rehetra ny ekipa rehetra tenako ny mpakasary ny mpandrindra ny sary sy ny feo ary ihany koa ny teknisianina ny amin'ny radio zany satria mandeha any koa any amin'ny radio izay fandaharana izay. Manasanao tsy saraka aminay fanaraka ny vaovao ara-panatanjahantena hatramin'ny farany. Tontolon'ny baolina lavalava no hanomboantsika ny fiarahana dia ny top 12 izany ilay fifaninanana ambony indrindra ao anatin'izay tontolon'ny baolina lavalava izay raha hoan'ny eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny andro fahafolo amin'izao fotoana izao ny top 12 fionan'ireo tena avoleta no ny fandona tao anatin'izay fifaninanana izay. Anisan'ny fionana nandrasany maro ny fionana teo amin'ny Manjakaray sy ny commune. Horantsika ny mikasika izay. Nandresy tamin'ny isa 7 no 3 ny ekipa ny Ankasina manoloana ny Mangara tamin'ny lalao tafiditra amin'ny fiadina ny tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny rugby top 12. Lalao nahafinaritra sy nampiseho kalitao ara-teknika no natreha ampijery satria dia samy naneho ny fahaiza-manaony sy ny mpiakadiny ny ekipa rotota. Lalao aloha na dia misy ary zany zavatra atao dia nahafinaritra satria na dia reny ary zavatra seho na avantagenay fileso moa zany teo amin'ny resaka trakara. Nezaka zany zay mba nezaka atao anaty avao hoe mba hampiditra an'ilay lalao anay dia zay mety moa zany ilay lalao mba nanomboka nety ny anakely eo amin'ny fidakana satra zany tsy ampy kely anay zany eo amin'ny fitatazana baolina tombony an'zareo Manjakaray Mangara zany resaka manana pile avantageny azy any anay moa zany le pile anay tapitra voadona dia normal raha voadosika fa nezaka nanoana ihany na dia reny ary vokatra. Ny fandanja ny hery nandritra ny akamaroan'ny fionana na izany aza navita nanararoatra ny lesoka teo amin'ny fiarovatena ny Mangara ny Ankasina. Nisongadina manokana ny roakara ho an'ny Ankasina izay naomby teo amin'ny famoronana ny hetsika sy nazahoana ny isa sarobidy ka izany no isa nanampy an'izy ireo ahazo ny fandresena. Itsakilany nanambarany Fédération Malagasy Rugby fa isy ny fanamafisana ny fipetratakina ho an'ireo club amin'ny toam-pilalaovana manaraka. Anisan'izany ny tsy maintsy fananany club mpitantana sy mpanazatra manana ny fahazahoan-dalana na ny mari-pahaizana mifanaraka amin'ny andraikiny. Manana zao fepetra tokony mitantana amin'ilay ekipa elite eto Madagasikara zany dia somary mienjakenjana kokoa zany fédération tona manaraka satria arakarak'izay zany atantsika ilay niveau club hoe ny miakatra niveau le club dia tokony miakatra koa zany niveau entraîneur dia zay ny antony hoe fédération tsy adala korona fa nameraka tsara fédération aloha mba olona manana niveau no mitantana ny club amin'ny niveau Madagasikara dia iangaviana zany ny entraîneur izay mbola tsy manana izay niveau zay ka hitantana club aty ambony zany anana izay niveau zay satria raha hitantsika tsara zao tamin'ny fona tamin'ny akady fotsiny zany le problème tamin'ny momba iny dia ohatran'ireny zany zareo eviten'ny fédération aleo olona manana niveau no mitantana ny club mba ahafahantsika miala amin'izay olana problème resaka ratra zay zany dia aleo zany club manana entraîneur manana niveau no mitantana ny club manomboketo. Araka ny fanazavana nomen'ny tompona andraikitra dia mikendry ny anatsara ny fitantanana ny club sy ny kalitaony fanofanany mpilalao izany fepetra izany. Antenaina fa andray anjara amin'ny fampiakarana ny letan'ny rugby malagasy ny fifaninanana nasionaly ny fisihan'ireo mpitantana sy mpanazatra voaofana araka ny fiaintan-takiny. Izany raha teo dia tafiditra ao anatin'ny paikadana mafisana ny fampandrosoana ny rugby eto Madagasikara. Raha ny voka-dalao tamin'ny andro fahafolo fiadina ny tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny rugby top 12 TFMA Ankasina
Mangara Manjakaray nisaraka tamin'ny 9 no 3 USA Ankady Fotsy tamin'ny Manosbe nisaraka tamin'ny 1 no 20 Uskar FTM Manjakaray nisaraka tamin'ny 13 no 9 toy izantsika hatrany izay vaovao ny fanatanjahantena ny baolina lavalava izay section Vaknedine no raha antsika manaraka satria dia Toto Saomaly zany ny tapany voalohany tamin'ireo lalao manasadalana ny fiadina ny tompon-daka ny baolina lavalava eo anivon'ny section ny Vaknedine izay ho amin'ny toam-pilalaovana 5 sy 4 izay. Anisany mampiavaka ity section ity dia ny mafy ny fifandonana ny kalitao ny lalao aseho an'ireo mpilalao raha antsika ary ny mikasika izay. Vita omaly alady avokoa ireo lalao manasadalana amin'ny fiadina no tompon-daka ny baolina lavalava eo anivon'ny section Vaknedine ho an'ny toam-pilalaovana 10 4 tena amin'ny kianjany Imamba. Nampiavaka ireo fionana ireo ny fifaninanana enjana sy ny avo ara-teknika ho an'ireo mpilalao izay maneho mazava fa mivoatra hatrany ny taranja rugby ao anatin'ity section ity. Tao anatin'ny rivim-piainana feno hafanampo sy fanohanana avy amin'ireo mpakafy no nanatanterahana izany lalao izany. Samy naneho fahaiza-manaony sy ny finiavana hiakatra amin'ny dingana famaranana ireo ekipan'ny faninana ka nahatonga lalao ho tena nasarika sy nampientanentana ho an'ireo mpijery nanotrona izany. Makasika Vaknedine dia hita hoe efa hita ny lentan'ny ankizy atao anatin'ny rugby malagasy fa tena mitombo mandrakariva ny lentan'ny rugby any ho an'ny club atao ny Vaknedine aloha tafiditra ao anatin'ny demi-finale tanteraka ao anatin'ny mangarahara tanteraka na ny arbitre na ny membre rehetra na ny technicien dia tafiditra ao anatin'ny mangarahara tanteraka ny fijerena ny resaka lisansa sy ny mutation sy ny rehetra mba elana amin'ny resaka hoe osika na ohatra zany dia izay efa manana paikady manokana entina hijerena n'izany rehetrarehetra izany dia anio moa ny safidiana demi-finale dia amin'ny 21 ihany koa mbola misy demi-finale any amin'ny 12 juillet zany tsika ny amarana n'ity toam-pilalaovana 5 sy 4 sy 4 sy 4 ity izay amaranana ny lalonambe izany fotoana izany ka dia sorana manokana ny mpakafy rehetra tsy adino fa eo maringy mpakafy section ka dia sorana manokana tsika rehetra sy ny membre rehetra. Manamporofo indray izany fa anisan'ireo section mavitrika sy mamokatra talenta eo amin'ny taranja rugby malagasy ny section Vaknedine. Mitoetra any miezaka ho ataon'ireo club sy mpanazatra ary ny fampivelarana ity taranja ity. Araka ny tantaratra dia tsara ny kalitao ary tsara ny endri-dalao naseho ny mpilalao nandritra ny ity manasadalana ity. Normal aloha zany satria izay manenjika izay satria nisy fotoana nisy fahatarany nisy zavatra moa hitanao mifamafaoty eo dia amin'izao nanomboka an'ilay fanendriana izay dia mba misy tandrona zany anendriana an'ilay izy misy zavatra tsatsarinay mba ho rerenay avy any anatin'ny fédération kosa hoe mba ho hitany zany izay hoe fédération sy ny kary amin'izay mba mahitanay tena mezaka le Vaknedine. Ankehitriny dia mitodika amin'ny lalao famaranana ny sain'ny mpankafy izay antenana fa mbola hitondra fifaninanana avoleta sy seho mendrika ho an'ny tontolon'ny rugby eto Madagasikara. Araka ny vaovao voaray ny volana Jona 2020 no anatanterahana ny famaranana sy amaranana amin'ny fomba ofisialy ny fiadina ny tompon-daka ny baolina lavalava eo anivon'ny section Vaknedine amin'ity toam-pilalaovana 10 sy 4 ity. Fa lavalava ihany koa ny vaovao anatin'izay tontolon'ny baolina lavalava izay capital rugby no anoizantsika izay vaovao izay satria section Tanaville indray no resantsika manaraka efa somary faraparana ihany koa izay toam-pilalaovana ao anatin'izay section Tanaville 10 sy 4 izay anisany tena miavaka ihany koa zany hoe section Tanaville izany raha samy section satria izy anisany tena hoe mafy mampiseho endri-dalao ambony ary ihany koa malina ny club sy ireo mpakafy ny tontolon'ny baolina lavalava izay raha antsika ary mikasika an'ity fifaninanana section Tanaville ity.
Mitohy ampavitriana ny fiadina ny tompon-daka ny rugby toam-pilalaovana 5-20 4 eo anivo ny section Tanaville nafantatra amin'ny anarana hoe Capital Rugby. Totosa ny sabotsy teo tena amin'ny kianja Mankendo Tapianaka ny andro fahasivy amin'ny fifandanana izay ahitana klub ampandray anjara miisa 7-20 araka ny fanazavana ny filohan'ny section Tanaville Iravelson Ibrahim dia ezaka lehibe no natao tao anatin'ny taona vitsy mba hampiakarana ny letan'ny rugby ho an'ny eto andrenivohitra. Na izany anefa dia mbola misy ny olana sedran'ny taranja indrindra ny tsy fahampian'ny kianja ilalovana ny fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana fifaninanana. Ato amin'ny section Tanaville zany aloha zany tsika nombalona zao championnat 2026 izay adiny ekarana ao amin'ny régional. Manao finaliste ato zany miakatsamaka ao amin'ny régional. Izay moa amin'izao izay commissionna hitatana ny rugby Tanaville amin'ity satria tato anatin'ny rugby Tanaville nisy olana kely teo aloha izay somary savoaravoara be moa zany tao anatin'izay taona vitsivitsy maromaro zay dia tao amin'ny fanaovana ny fanavozana mihitsy zany zay amin'izao dia manomboka miverina zao na ny nivoan'ny rugby ato amin'ny section Tanaville efa manomboka miverina ihany koa na ny amin'ny fitantanana zany na amin'ny fanatsarana atao fanatsarana mihitsy zany zao amin'izao zao. Nambara fahisan'ireo sakana lehibe manelingelina amin'ny fampandrosoana ny rugby tsy fisian'ny foto-drafitrasa andraisana ny lalao sy ny fanazarantena. Na eo azy izany dia miezaka hatrany ny tompona andraikitra sy ny club hampandrosany taranja hanatsara ny kalitaon'ny fifaninanana. Lesiko moa zany efa raha malala foana fa tsy fampian'ny infrastructure eto amintsika resaka terrain zay dia ny lesika ihany koa ny amin'ny ato section Tanaville manokana dia betsaka be ny mpanjao anjara fa raha malala moa zany fa nany amin'ny filiovana rehetrarehetra dia tsy fampian'ny sponsor dia parany amin'ny filiovana mihitsy io dia tsy fampian'ny mpanampy zany. Itsakilany nanamarika ny teknisianina ny section Tanaville Randriana Solomam Erika fa hita taratra amin'ny fitomboan'ny isan'ny mpandray anjara amin'ny fandrosoan'ny rugby eto an-toerana. Midika izany fa mihamaro ireo tanora sy ireo club liana amin'ity taranja ity. Ao anaty karopy ny tsinjaka ny efatra voaloha ao anatin'ilay poule de 12 ny efatra voaloha mandeha manao champion manao intersection dia ny efatra faharoa manao an'ilay coupe de révélation de super coupe iny. Raha ny fandaharam-potoana kosa dia efa manakaiky ny dingana famaranana fifaninanana ka hiditra amin'ny dingany ampavalon-dalana ireo ekipa mendrika. Vinavinainy no tanterahana mandritra ny volana jolay ho avy izao ny lalao famaranana izay mamaritra ny tompon-daka ny section Tanaville amin'ity toam-pilalaovana 5-20 ity. Mampiseho ny fahaveloman'ny rugby eto andrenivohitra amin'ny fitohizan'ny fifaninanana sy ny fitomboan'ny isan'ny club mandray anjara. Na dia eo azy ireo fanamby ara-pitaovana sy ara foto-drafitrasa mila vahana amin'ny ahafahan'ny taranja mivoatra bebe kokoa. Fa rehefa miresaka fanatanjahantena isika miresaka rugby dia hoe sport de contact izany noho izany tsy maintsy misy ny fifandonana mety hisy ihany koa ny maratra eny ambonin'ny kianja eny izay indrindra no antony nisian'ny etsika antsoina hoe rugby secourisme zany na ny famonjena izay atao amin'ny mpilalao maratra premier soin niveau 1 izay no tanterahana tetsy amin'ny kianjany Mankendo Tapianaka ny sabotsy lasa teo zany tao anatin'izay fitsaboana izay section 10 ny antsoina tonga avokoa ny section 10 noho izany dia matsapa fa ilaina tokoa izay fitsaboana amin'ny alalan'ny fampiofanana izay ataon'ny mpitsabo sy ireo famatianana ny mikasika izany. Mikasika izay no arahantsika ao anatin'ity resadresaka ny fanaovana tamin'ny Dr Felana ity. Nisy ny fampiofanana ho an'ny mpisehatra ny taranja baolina lavalava amin'ny fitsaboana voalohany eo ambonin'ny kianja na ny premier soin izay natao tao amin'ny kianjany Mankendo Tapianaka ny sabotsy lasa teo ka section 10 no natsoina tamin'izany Vakiny Adina, Marovatana, Avaradrano, Atsimondrano ary Tanaville. Maimaimpona ny fisoratana anarana ary mpitsabo mpiandraikitra efa vahoafana no nisahana tamin'ny fampiofanana.
tsapa fa naliana maro satria natonga solotena avokoa ny section tsiraray ny premier soin niveau 1 hoy ny mpitsabo dia tsy voatery ho an'ny olona misehatra anatin'ny fahasalamana kanefa kosa dia olona tsy maintsy niatrika ny fiofanana ary nahazo ny karatra eken'ny ordre rugby fampianarana maro noho ny zana nampitaina tao anatin'izany tombony lehibe amin'ny fanofanana tahaka itony ny ahafahana manavitra ny olona miloha ny fahatongavan'ny mpitsabo ary afaka ampiasaina amin'ny loza ihany koa raha sanatria ka misy izany amin'ny fiainana andavanandro ity hetsika ity dia izahana atao indroana intelo isan-taona manerana amin'ny faritra fa misy ihany koa ny fampiofanana niveau 2 kanefa dia olona tsy maintsy misehatra amin'ny fahasalamana no manatrika izany na ihany koa ireo niveau 1 efa navita bénévolat nandritra ny herintaona misy ny fampidirana fitaovana sy fikasiana an'ilay marary noho izany dia olona efa misehatra amin'ny fahasalamana no afaka miatrika izany ny volana septambra ho avy izao nanazava ihany koa ny mpitsabo ny amin'ny fandraisana antanana ny ratra mahazo ny mpilalao hoe atraiza ny fandraisana andraikitra ataon'ny fédération Joanne zany mampanao formation secourisme sur terrain zany hoe c'est raha adika amin'ny teny gasy tsotsotra dia resaka geste amin'ny alalan'ny fihetsika mety avonjy olona sur terrain. Ny tanjona zany dia mievaluer inona ny zavatra misy, ny blessure misy, ny stabiliser an'izay dia mievacuer raha ilaina zany ny évacuation. Ny ratra mety hisy aloha mety hatrany amin'ny tsotra indrindra hoe resaka plaie tsotra ohatra hatrany amina mety hoe blessure catastrophique amin'ny fiteny azy, commotion ohatra na hoe resaka atteinte hiteny ohatra hoe tétraplégique ohatran'izany fa amin'ny alalan'ny le resaka objectif atao ihany dia sahatsika hoe ny tanjona mievaluer dia mistabiliser azy mievacuer zany hoe voarakotra amin'izay daholo zany ny blessure mety hisy fa hoe ahoana ny fomba andraisana tanana raha izao no mitranga. Raha sanatria moa zany misy blessure misy ratra na hoe blessure grave ohatra raha andray ohatra ny top 12 ohatra zao ny ato amin'ny maquis déjà aloha tout ce qui est premier soin zany mazava ho azy à la charge an'ny fédération satria misy ny medical room mandritry ny compétition zany hoe misy karazana efitrano andraisana istabilisena resaka pansement suture zay zavatra afaka gérenay aty dia atao aty daholo zany hoe mazava ho azy à la charge en fédération après stabilisation raha ohatra ka ilaina ny évacuation ny ambulance ihany koa dia à la charge en fédération tonga any amin'ny hôpitaly ny resaka zavatra ilaina amin'iny moment atongavan'iny zany hoe voakasika amin'izany ny resaka fitarafana ny imagerie ny radio scanner mandray amin'izay koa ny fédération fa après an'izay raha ohatra ka misy ny fitsaboana maharitra dia amin'izay fotoan'izay ny club no tsy maintsy miparticiper après moa misy ihany ny assurance fa rahantsika malala hoe tena kely ny couverture an'ilay assurance amin'ilay club ireny dia na mahazo remboursement zareo dia kely ihany fa eo indrindra zany ny fédération no miezaka manampy foana zany arak'izay tratra par rapport amin'izay hoe resaka fitsaboana zay raha ohatra ka tena mila hospitalisation na fandidiana les joueurs. Zay ny mikasika ny baolina lavalava zany fa ivadika kely anatin'ny baolina boriboritsika dia ny PFL izany efa miomana koa ny mpilalao sy ny ekipa zany ao anatin'ny lalao miverina amin'ny dingana manasa-dalana satria ity PFL ity no nisan'ny fifaninana avo indrindra ihany koa ao anatin'izay hoe tompon-daka ny Madagasikara ny baolina kitra izay dia hita fa efa manomboka amin'ny soritra zany hoe efa hita soritra zany hoe ireo ekipa hiatrika ao anatin'izay lalao hiakatra amin'ny dingana manaraka izay mitombo hatrany ny letan'ny fifaninanana tena hoe mifantoka tanteraka ny mpilalao ny mpanazatra sy ny staff teknika rehetra ao anatin'ity fifaninanana ity noho izany tsy misy intsony ny toeran'ny kinangananga fa tena mifantoka tanteraka izy ireo raha antsika mikasika an'izay fifaninanana PFL izay. Tapaka fototra ny connexion.
Totosan'ny farany herinandro lasa teo teny avoloa ny lalao manasadalana eo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Anisany fihaonana andrasan'ny maro ny fifandonana Jesaya sy ny Disciple FC izay samy naneho fahavononana sy finiavana androbaka ny tapakila ekarana amin'ny famaranana. Ny fandona mafy nandritra ny 70 minitra ny rotota na dia niezaka nanindry sy namorona fotoana aza ny Disciple FC tompon-daka farany dia ny Jesaya no navitana nararoatra. Baolina tokana no nanapa-kevitra ny lalao ka Inasa no natafiditra izany teo amin'ny minitra fahaenina amby 30. Nitondra ny ekipa ao amin'ny fandresena Rainwater. Nandritra ny tapany faharoa dia nitoy ny fifanenjanana teo amin'ny ekipa rotota. Niezaka nitady baolina anoherana sy ampidirana baolina ny Disciple FC saingy voafia ny fiarovatena ny Jesaya izany. Hita taratra nandritra ny lalao ny traikefa sy ny fahaizan'ny Jesaya mitazona ny tombony izay efa azony. Izay nanamibetsaka tamin'ny fitazomana ny fandresena hatramin'ny faran'ny lalao. Mafimafy l'équipe nanaovana koa fantatra fa tompon-daka farany zany hoe tao anatin'ny lalao dia izay napetraka tao anatin'ny mpilalao hoe mila mivonona amin'ny zavatra rehetrarehetra na reny zavatra nitranga teo ireny ary mila hivononana foana ireny ao anatin'ny lalao zany dia atao hoe izay aloha no vokatra androany aloha entiny natao aloha. Andrisan'ny fotoana naberesaka nandritra ny lalao ny tranga tamin'ny minitra fa-70. Nahazo sazy penalty ny Disciple FC taorinan'ny adosoana izay nataony teo amin'ny faritra tsy azo ivalozana. Niteraka adiefitra teo amin'ny mpilalao sy ny mpitsara nefa izany fanapa-kevitra izany ka nijanona vetivety ny lalao. Taorinan'ny fifampiresahana sy ny fanazavana natao dia nanaiky any ny Jesaya ny fanapa-kevitra ny mpitsara. Sipuro tsy maninona fa raha io raha hoe manao refus de jouer zany sazy mandefier nareo mafy le lalao dia sarosarotra kely andaman'zareo ao anatin'ny ezaka nametraka ny fair play ny Jesaya. Indrindra fa rehefa misy litige ohatr'ireny dia nanao réserve izay nakany amin'ny rafitra mahefa mijery miaraka amin'ny vidéo mba tsy hisy ny zavatra tranga toy ireny satria mampalahelo raha niezaka mpilalao eky manao miezaka mafy nefa tsy fanomezantsiny koa fa tension kely le match dia eo zany no nanao réserve izay satria rehefa mandinika an'iny fitsarana iny zareo avy eo dia misy recul mety tsara mahitsy izy manolo lalao dia resty 0. Izay ny lalàna dia niezaka izay na dia tena tsy penalty raha nijerena miankina tety le vidéo avy eo izay ny tena nampitrotra le mpilalao teo niezaka nandamina satria fijeriny tsara tsy fijeritsika. Taorian'ny lalao dia naneho ny heviny coach Yves mpanazatra ny Jesaya. Nambara mifamendrika ny aja sidera ny Disciple FC no niezaka sy ny kalitao nasehoany nandritra ny fifaninanana. Indrindra fa ny amin'ny mahatompon-daka farany izy ireo. No mariana eny koa fa na dia tsy tafakatra amin'ny dingana manaraka aza ny Disciple FC dia mbola club manana no aviny tsy mamirapiratra ary azo antoka fa mbola hitondra aviny reharen'i Madagasikara amin'izany tontolo ny baolina kitra izany.
Ao anaty baolina kitra ireny tsy maintsy misy kely foana ny tsy fanarahana saina fa na izany ara nanaja an'le lalao ihany zay. Resy ny CFFA Ronoray Elzeko Plus ny alahady teo. Efa samy amin'ny lalao famaranana ny tongotra Jesaya sy ny CFFA. Zay ny mikasika ny fifaninanana iarahana zany na ny kolektifa zany fa ivadika kelitsika amin'ny sport individuel zany bodybuilding no resantsika rehefa miresaka an'izay tsika dia le bokon'ozatra fa ity fifaninanana ity le tena avo indrindra ao anatin'izay fifaninanana izay no tanterahana teny ivady teny izy ity ny sabotsy sy ny lahady moa nanatanterahana an'izay lalao izay amin'inona business ivato no nanatanterahana ity fifaninanana ity anisan'ny tena niavaka satria hoe nisy andriambavilanitra nandray anjara atao anatin'izay fifaninanana izay ary tsy ray tsy roa fa tena amampolony izy ireo no tonga nandray anjara atao anatin'izay fifaninanana bodybuilding izay hoaratsika no mikasika izay miaraka amin'ny verinetsika filohan'ny taranja bodybuilding sy ny vice président Erzo Daoary. No totosaina ny sabotsy sy alahady teo ny fifaninanana goavana indrindra momba ny bokon'ozatra na ny bodybuilding izay natao tao amin'ny menino business ivato. Ny zara roa mazava tsara ny fifaninanana, ny sabotsy dia fanomezana sehatra ho an'ireo vao misondrotra na ny amateur. Kanefa dia natratra telopolo ny isan'ny mpandray anjara. Ny sabotsy dia sokajy telo no natao tao anatin'izany: bodybuilding amateur, classique physique open ary ny men's physique. Ny nahazo ny voalohany bodybuilding amateur dia MIMS, ny men's physique kosa dia tsy fetra atleta Vantamatavy. Ao anatin'ny fifaninanana ity ihany koa ny fifantenana ny solotenan'i Madagasikara amin'ny afetrehana ny fifaninanana maneran-tany izay atao an'i Laos ny volana Desambra ho avy izao. Raha ny alahady kosa dia ho an'ireo matianina izay nisy sokajy 5 dia ny bodybuilding open, classique physique open, men's physique ary ny wellness misy bikini. Nampiavaka ity hetsika ity ihany koa dia maro ireo andriambavilanitra nandray anjara tamin'izany. Nisan'ny atleta androany 30 eo. Tsy napozina le izy hoe amateur dia ho betsaka ohatran'izay nefa ny kategoria anankitelo fotsiny tamin'ity ndray mitoraka ty fa tsy anaky 5 farapitso 14 juin no anaky 5 ny kategoria. Ny androany moa mazava ho azy araka ny efa natsangana foana natao fédération hoe nasina ho an'le amateur mba azahoany zareo mivelatra sy mahatsapa ny ohatry ny ahoany zany mandray manao fifaninanana izay mametraka an zareo matianina rehefa avy eo mba tsy isiny le elanelana amin'ny ny efa matianina sy ny zandrikely izay relève na tany ketsa ty arina dia tsy atahotra ntsony izy ary amindry izy eo amin'izany sehatra efa miakatra mombony ary zay ny ezakay foana ny ampitombo sy anatsara ary ny anome sehatra an'le atleta izay raha malala fitsika malagasy dia rehefa mivoakotsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mitondra vokatra foana tsika dia miezaka izay ny anome an'izay zay no natonga le kategoria sabotsy amateur nataony amin'ny sabotsy mihitsy azoany zala mivelatra sy mivoaka sy mahita nyzany sehatra ambonimbony zany. Zavakazy tamin'ny ty taona ty professionnel no betsaka noho ny amateur fa tamin'ny herintaona ny amateur no betsaka fa tsy afaka tenenina moa hoe vitsy le amateur satria kategoria telo fotsiny dia efa ireny trentaine reny nefa ny professionnel kategoria 5 dia 70 mahery ny mpandray anjara. Zay angamba. Anarana mpandray anjara? Oui, nisy nijery tao le Oscar feno Negro, feno Di Negro, Maurice Arnaud, zay ireny fa ny tena mampiavaka anazy adiniko fa valo ny isan'ny vehivavy wellness le bokina reny ny tena ho hitanareo ao rapitso ary 5 ny misy bikini. Tsy mbola nisy hatramin'izay tantara Madagasikara nisy 7 ny wellness teto Madagasikara fa soit anankiray soit anankitelo maximum. Zay le siko fanamarika kely le wellness le vehivavy bokiny zany hoe ny mpikatroka malagasy zany dia efa misy vehivavy tena manao bokon'ozatra
fa tsy le ohatran'ny hoe misy bikini wellness misy bikini de wellness de bodybuilding vehivavy fa tsika malagasy efa misy vehivavy atleta manao wellness zany hoe efa mafeno an'le vatana zay hoany midingana ho bokin'ozatra fa somary nisy sakoroka kely zay voka-pifidianana tao anatin'izay taranja bodybuilding izay indrindra fa ny body perfect zany no resahantsika satria nisy tsy nanaiky ny voka-dalaony ny sasany tamin'ireo atleta nisy ihany koa ny mpijery tsy nanaiky an'izay nisy ny fiakarana andapiazo nataon'ireo mpijery nisy ny toratoraka kely tamin'ny alalan'ny reny plastika kely ireny noho izany dia ndrasana hoe manahoana ny toy an'izay vokatra izay raha ny resaka ny fanaovana tamin'ny président aloha zany dia tsy miova ny vokatra kanefa dia isy amin'ny alarobia zao ny fivoriana izay ataon'izy ireo aorianan'izay hohity eo ny fanapa-kevitra tena ho raisin'izy ireo ty misy sombitsombony kely tao anatin'izay voka-dalao izay dia rado any koa hitondra amintsika ny heviny zany mikasika an'ity fifaninanana ity rado moa zany dia efa solotenan'i Madagasikara tao anatin'izay taranja bodybuilding izay raha tsika mikasika an'izay fa nisy kosa ny sakoroka teo amin'ny valim-pitsarana bodybuilding pro satria dia tsy nanaiky ny vokatra ny sasany tamin'ireo atleta rehefa no anontaniana ny filoha dia tena ambony ho izy ny letan'ireto atleta ireto ka sarotra amin'ny fitsarana saika nitovy ny isa ary nijerena tsara avokoa ny ozatra rehetra tamin'ny vatany singa marobe no jeren'ny mpitsara ary isa vitsomonja manasaraka izany vokatra izany samy manana anjara toerana noho ny filoha ny mpiandraikitra tsiraray avy ka tsy afaka mifampijabaka andraikitra hatreto aloha dia tsy miova ny vokatra navoaka mpitsara kanefa amin'ny alarobia ho avy zao dia isy ny fivoriana ataon'izy ireo ka hita eo ny vokatra izany raha hoan'ny atleta kosa dia nanambara izy ireo fa misy ketrana trano momba ny fitsarana ary tsy matoko ny mpitsara izy ireo vola fotoana ary ery sy tanjaka ny lany amin'ny fanomanana amin'ny fifandanana noho ny mpandray anjara ka dia tokony atao mangarahara ny fitsarana matsapy izy ireo fa misy olona nomanina andresy ity fianinanana ity makivy hoy izy ireo ny zava-mitranga ary manimba be ny taranja ka maharatsy lazan'ny Madagasikara tsy manaiky ny vokatra ireo mpijery sy mpakafy fa indrindra fa ireo atleta nandritra ny body perfect isantatra no atleta nafen'ny fepetritra manoloana ny mpifanandrina saingy tany amin'ny laharana faefatra ny nahitana azy taitra ireo mpanatrika nisy ny toraka raikitra ihany koa ny sakoroka ary nivoaka ny ala ny lampiazo ireo atleta nivoaka tamin'ny fangenana ny koa irado rakoto mandimby atleta malagasy efa nahazo ny amboara eritany amin'ny taranja bodybuilding nambarany fa tsy mety ny vokatra ary tena tsy aradrariny eo amin'ny lalana faefatra no misy ny Santaka champion du monde amin'ny resaka aminareo mahita fitsarana international fa tsy mety simba le bodybuilding simba tsy anao bodybuilding tsina tondra voninahitsy Madagasikara ambony sary tsisy nanampy bodybuilding sy no fitiavako amin'ny Madagasikara de manina sombaina le taranja somary lavalava ty vaovao atsika ty ao anatin'ny cyclisme indray no an'izantsika ny fiarahana teny aminay teny amin'ny soma koa akatikely ilà fiavaradrano no nanantanterahana ny taranja cyclisme izany ny faefatra ambin'ny folo ny volana jona moa no natao zay fifaninanana izay zany hoe omaly zany tena maro no mpandray anjara ho an'ny fifaninanana ny karakarain'ny ligina nalamanga ty fifaninanana ity amin'ny raiky amin'ny 20 jona ho avy izao nitoy an'ity fifaninanana ity eny Ambomanga Rovy indray sady maka rivodrivotra no mijery mpiazakazaka amin'ny bisikileta ny filohan'ny fédération ny liga nalamanga no hiaraka amintsika ao anatin'ity resadresaka foy ity daoary
dia entina ty rehefa nitady atao hoe mijanona ato izy manolo pneu dia miandry an'ilay peloton izy anao misy piqué dia entina ty ka zaho atao nefa nanao tapitra aty amin'ny table. Nisy ny fanatanterahana ny hazakazaka amin'ny bisikileta natao teny avaradrano akadikely lafy soma koa sokajy maro no natao tamin'izany dia ny taxi bisikileta 180 kilometatra, piste élite 70 kilometatra, vétéran zokony sy zandriny 50 kilometatra ary ny VSR 70 kilometatra. Tonga maro ireo mpandray anjara ary nahafapo ny fikarakarana. Araka ny nambaran'ny filoha dia sahirana ny siklisma satria dia tsy manana ny anjara-toerana izy ireo ary matetika dia voailika rehefa misy ny fikarakarana amin'ny fifaninanana. Manao antsoavy araka izany ny amin'ny fifanomezan-tanana mba ampisandratana ity taranja ity. Teboka maro no nambarany tamin'izany toy ny fanomezan-dalana amin'ny fampiasana ny lalana izay hikarakarana amin'ny fifaninanana. Eo ihany koa ny tohana ara-bola sy ara-pitaovana. Tanjon'ny fisian'ny fifaninanana dia hampiakatra ny tanjaka ireo atleta ary atao manerana Madagasikara izany fifaninanana izany. Mifanometanana ny liga isa-paritra ary atinaina fahazahoana vokatra izany hoy ny filoha. Amin'ny alalan'ny fifaninanana ihany koa no ahafahan'ny federation mitsipona ireo mpiazakazaka hiatrika ny lalaon'ny nosy amin'ny taona ho avy izay atao any Komora. Raha ny fandaharam-potoana manaraka dia ny 1 Jona ho avy izao no toy an'ity fifaninanana ity izay atao any Ambohimanga Rova ary fifaninanana nasionaly izay atao ny volana Aogositra ho avy izao. Izy ity moa zany fanomanana analamanga ny championnat de Madagascar izay karakarain'ny fédération amin'ny 23 août. Manarak'izay mbola isy akoatran'ity zany amin'ny 21 juin zao atao eny Ambohimanga Rova eo amin'ny autoroute izay iaraha-miasa amin'ny ministèren'ny antitany sy ny préfecture ary ny commune ny Ambohimanga Rova moa zany ny ahafahanay manatanteraka ny hetsika amin'io autoroute vaovao io. Catégorie 4 zany androany ny piste élite dia ny VSR, ny vétéran zoka sy zandriny ary ny taxi bisikileta. Amaninona moa ireo 4 ireo ihany. Vaovao ny lalana, ny toetoetan'le lalana zany mbola tsy dia havanana amin'le korerantsika loatra. Dia ny zana zany kategoria vitsivitsy ihany natao androany satria teritery le izy dia vitsy zany no mpandray anjara mazava ho azy satria tsy manana afa-tsy ny amin'ny valo ka hatramin'ny 4 ihany zany ny fotoana ahafahana manatanteraka ny hetsika eto amin'ity toerana ity. Nampitomboinay ny fotoana anaovana compétition sy ny anaovana entraînement satria rehefa manao compétition ireo ligue ireo rehefa nitohanana dia mazava ho azy fa miakatra zany performance andreo. Tsy ho latsa-danja izay nefa ny eto Analamanga ary izay ny tanjona nanetsehana an'ireo any amin'ny faritra hampiakarana an'io. Moramora ho an'ny fédération zany mitsipona an'ireo korera amin'ny adiny fiadina amin'ny lalaon'ny nosy amin'ny taona ho avy izay ho tanterahana any amin'ny Komoro. Na izany na tsy zany ny ligue zany mikarakara hetsika international amin'ny volana septembre 5 étapes izy io tanterahana any Mahazaza ny contre la montre individuelle ary atao amin'ny RN kosa ny 3 étapes farany famaranana moa zany mbola ho avadika satria ny eo anosy zany mbola tsy azo anaovana hetsika ara-panatanjahantena zany zao. Raha ho an'ny mpandray anjara kosa dia nahafapo tanteraka ny fifaninanana tahaka izao satria ahafahan'izy ireo sady mikotrana no mifaninana. Tsara aloha manamarika fa ny taranja siklisma zany dia somary sahirana izy ireo indrindra fa eo amin'ny hoe aiza izy nikotrana, aiza izy nanao fifaninanana dia eo ihany koa moa zany ny hoe sady mikotrana no mikandra dia anisany hoe olana be zany dia mila fanohanana feno ity taranja ity indrindra moa zany fa hiatrika ny championnat de Madagascar antsika dia indrindra ihany koa fa hifantana ny hiatrika ny ao anatin'izay Jeux des Îles izay. Raha antsika mikasika an'izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny toky anisan'ny mpandray anjara sady nahazo voalohany ihany koa. Zava-dehibe ny fifaninanana tahaka itony no mpandray anjara satria ahafahana mahita hoe hatraiza ny letan'ny atleta. Mila tohana tanteraka ireo mpiazakazaka ireo satria maro amin'izy ireo no sady miasa sy mitady vola ka lasa tsy zarizary amin'ny fanazara-tena. Misy fiantraikany goavana izany ka mila vahaolana mifanaraka amin'izany. Ireto kosa ny vokatra tamin'izay hazakazaka bisikileta izay. Pista élite nahazo ny larana voalohany Toky Club TSA, ho an'ny VSR vélo simple routier nahazo ny larana voalohany Robinson. Teo amin'ny vétéran kosa laharana voalohany Célestin, ho an'ny taxi beka kosa laharana voalohany Nekena. Azo atao ena finaritra ny vokatra. Ny fanomanana fanomanana aloha zany nisy tena nisy mifanomana satria raha tsy manomana bisikileta zany tsisy miracle zany fa manomana ianao matoa hoe mahazo vokatra.
Dia bisikileta koa tsy vitan'olona ray sy roa fa firahinana 5 mitsamma zany ireo zay ny ao amin'ny TCA. Dia stratégie-ny androany zany nametraka dia mipetraka tsara ilay izy. Dia isaorana ny ekipa rehetrarehetra zay. Tombony amin'ny fifaninanana aloha zany raha ny tombontsoan'ny atleta manokana aloha zany ny fahasalamany. Satria izay tsy dia mandeha dokotery zany fa tady fitesam-batana. Raha amin'iny aloha izay mbola tsy manana. Satria nety manana anay zany izao mbola sahirana. Mbola tsy dia manana hoe asa stable be daholo ny bandy tsirairay. Fa iny zany raha ohatra hoe misy tsara sitrapo manohana anay izay vonona tsara. Raha hoe misy course atao zany dia vonona daholo ny ekipa. Hatria ny eo amin'ny problème anay zany resaka hoe izay zao avy mikotrana vao andeha hitady. Hoe tady sakafo hohanina zany fa tsy hoe avy mikotrana dia mba makaina sotrotra zany. Farany dia ny atletisme no amaranantsika ny vaovao ny fanatanjahantena amin'ity anio ity. Tsara mivokatra ho an'ny atleta malagasy satria dia nitondra medaly maromaro tsika no dia tia tanindrazana ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona sy ny 20 taona na izany aza nefa mbola betsaka ny ezaka tokony atao hanatsarana an'ity taranja ity satria hatreto aloha mbola tsy manana ny minima hiatrehana ny fifaninanana ambonitsika tahaka ny jeux olympique fa ny jeux des îles aloha zany dia mandray anjarsika dia mila tsara hatrany izay letany atleta izay raha ny nambarany flo daholo. Nahafapo ireo atleta ny vokatra nentina nody saika navitana namotsana ny zava-bitany tsara indrindra ny tsiraray avy. Ireo medaly maromaro azon'izy ireo tamin'ny fifaninanana tany Maurice ihany koa dia porofin' izany. Mbola maro anefa ireo ezaka miandry satria mafy ihany koa ny mpifanandrana. Noho izany dia tsy maintsy hanome tsara indrindra amin'ny fifaninanana izay ho asehony satria amin'ny fifaninanana io no ahafahana mitily ireo ekipa andrafitra ny ekipa nasionaly. Nanao 400 plat 3e place. Et dans 400 médaille d'or voalohany tamin'ny 400 mafy zareo mafy ihany. Mila fanohanana kokoa zany atleta malagasy. Mila tositosika kely ohatra hoe asiana regroupement kely alohan'ny fandehanana ohatra amin'ireny. Mikotrana tsy maintsy mikotrana isan'andro 6 jours sur 7 zany mikotrana foana. Ny 400 plat aloha tsy record. Tsy record satria nanao tsara mihitsy tamin'ny jeux des îles teo fa ny 400 record personnel. Mahakasika ny compétition tany Maurice zany tena anisan'ny nahafinaritra satria ny performance eto Madagasikara zany ny tany Maurice dia mbala miakatsaka. Nao 100 sy 200 mètres tany dia fa 10 place koa tamin'ny éliminatoire tsy tafiakatra final. Dia fahaenina kosa tamin'ny 200 mètres dia nanao final. Nahafapo aloha fa raha mbola miakatra tena mety misy hafapo bebe kokoa noho n'iny zany. Resaka motivation foana. Resaka zany hoe zany laha vao motive ny atleta anankiray dia mety hoe manana performance tsara izy mahavita bebe kokoa noho ny teo aloha zany. Efa tsara ofana ny atleta kanefa mila ampiana na dia hoe mikotrana enina amin'ny 7 andro izy ireo anatin'ny taopilalaovana izay ataona. Tokony misy ny fampifondronana maromaro satria io ihany koa ahafahana mahita hoe hatraiza ny tena hoe niveau an'ilay atleta zany dia izay mila hatsaraina hatrany. Raha antsika izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny mpanazatra izay. Ho an'ny mpanazatra dia mikotrana enina amin'ny 7 andro ireo atleta mandritra ny taopilalaovana. Efa niofana manokana ireo mpanazatra ireo ary mahafantatra tsara ny teknika tokony ampiasaina ampiakarana ny letan'ireo atleta ireo. Tsapatra eto izy fa mila fanaraha-masaka ny mpiazakazaka satria misy fahasamihafana eo amin'izy ireo noho ny antony maro. Manantena ihany koa araka izany ny mpanazatra mba hilofo tanteraka amin'ny kotrana ireo ankizy amin'ny fiarovana ny voninaham-pirenena. Hatreto moa zany ny saison anankiray zany dia eo amin'ny 7 volana eo amin'ny 8 mois eo. Dia misy fizarazarana ihany rehefa izay tena hoe tsy ho tany saiko be eto. Fa amin'ny ankapobeny zany mety hoe isan-kerinandro angambany dia 6 sur 7 eo zany ny entraînement anay. Izay maharitra eo amin'ny adiny 2 farafahakeliny ary adiny 3 eo angambany. Izay zany aloha ny séance d'entraînement isan'andro.
Akoatrany raha ohatra ka misy compétition zany dia tsy maintsy misy repos anankiray foana ho anelan'elan'izay 2 jours avant ny compétition. Ya, ny teknika moa zany tsisy akoatrany izay hoe teknika ahafahan'ny ankizy mihazakazaka ho correct izy amin'ny hazakazaka fa na izany zany arakaraka le niveau an'ilay ankizy ihany koa no ametrahana ny intensité d'entraînement sy le mode ny entraînement satria misy ny débutant zany tsy hitovy amin'ny mety hoe athlète efa confirmé zany hoe arakaraka le ankizy ihany zany no ametrahana an'le teknika, ametrahana an'le ny type d'entraînement. Hatreto aloha somary misy fahavitiana kely toke mbola mila fanentanana betsaka zany le ankizy satria misy ankizy matanjaka noho ny antony maro mety hoe resaka fivelomana, mety hoe resaka tsy fananana asa dia izay no anisan'ny hoe olana ho an'le ankizy fa na izany zany amin'ny herintaona zao ny jeux d'exil dia manentana ny ankizy na eto toerana eto amin'ny afovoantany zany na any amin'ny faritra manentana ny ankizy zany mba hiverina indray indrindra ireo ankizy izay antenaina performance ary eritreretina azahoana ny médaille d'or satria izay foana moa amina lalao raisam-pirenena ohatr'ireny dia ny médaille no tena miconty izany hoe ny ankizy eritreretina azo médaille zany efa mba entanina indray zany hiverina any amin'ny entraînement. Anisan'ny nafaly ny atleta tokoa nitondra an'izay vokatra izay ho an'ny hoe fitondrana medaly no taty tanindrazana izay satria ny ankamaroan'izy ireo dia navita nanamotsana ny vitany tsara indrindra zany zany hoe ny record personnel zany dia nafany nahazo an'izay vokatra mahafinaritra izay fa efa miomana ihany koa izy ireo amin'ny fiatrehana ny championnat de Madagascar, miomana ihany koa amin'ny fampifondronana ny mety fiantsona ao anatin'ny hiantrehana ny Jeux des Îles izay atao any Comore amin'ny herintaona izay. Rahantsika mikasika an'izay. Namiratra ireo atleta malagasy ary nitondra medaly 3 nody an-tanindrazana avy niatrika ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika Australie Athlétisme ho an'ny tanora latsaka ny 12 sy 20 taona na ny Saka U18 U20 izay nitanterahana taty amin'ny Nosy Maurice. Nandrombaka medaly 2 volamena tamin'ny 400 metatra azakazaka misy fefy sokajy vehivavy latsaka ny 20 taona sy alimo 400 metatra azakazaka tsotra iandrianjafy ana. Nisalotra medaly volafotsy kosa i Fabrice teo amin'ny 200 metatra azakazaka tsotra sokajy lehilahy latsaka ny 12 taona. Samy nanatsara ny zava-bitany tsara indrindra manokana ireo atleta ireo ary niaro ny vonam-pirenena tamin'ity fifaninanam-paritra ity na tsy niakatra lampiazo azy. Laharana fahaenina amin'ny firenena 12 nandray anjara tamin'izany Madagasikara tao aorian'ireo vokatra rehetra azon'ny atleta malagasy. Araka ny nambaran'ny Flo dia mbola mila fanarenana sy ezaka lehibe ny atletisme malagasy indrindra moa fa hiatrika ny lalaon'ny nosy ho avy izao. Anisan'ny FDB ny eto ny Flo ny tokony fifantohan'ny atleta tanteraka amin'ny fanazaran-tena. Zany hoe anaty fifehezana tsy mivoaka fefy dia izay nataony akademia ary araha-maso akaiky ireo ankizy tsiraray. Saingy sarotra hoy izy ny anatanteraka izany satria mila vola sy fotoana ary foto-drafitra sakoavana zany rehetra izany. Nambarana koa fa ilaina ny fiatrehana amin'ny fifaninanana any ivelany ahitany ny atleta ny leta amin'ny mpifanandrana ka ampiezaka azy ireo. Le vokatra teo moa zany tamin'ny championnat d'Afrique Australe U18 U20 zany hoe ny tanora zany. Reo tanora reo rehefa jerena tsara ny zavatra vita tany Maurice tamin'le fifaninanana teo dia manana marge de progression izy ireo. Mikarakara iny sankarakara azy ny clubany ny ligny sankarakara azy daholo na mpanao ny entraînement satria efa lazainy zareo hoe reto ankizy reto no voatendry hiatrika an'io championnat io dia efa nikarakara na mpanao entraînement ny atleta ny samy club samy ligue dia faraparan'io zany izy vao nampiakarina teto Antananarivo hiatrika dernier petit regroupement farany moa zany dia zay vao nandehanaka ny Maurice. Tsy maintsy manao regroupement tazonina ny ankizy entraîneur manana traikefa tsara no mitazona azy ary indrindra koa tsy maintsy mandeha mamonjy championnat ny ivelany satria ny ivelany zany misy atleta matanjaka noho izy dia iny no misintona ny atleta mba hampiakatra ny performance. Jeux olympiques sy championnat du monde mitovy minima ambony be mihitsy. Eritrereto hoe ny 100 mètres lehilahy zao 9,98,
Isika malagasy mbola tsy tafidina ambany 10 zany ny record de Madagascar. Jean-Louis Raverimanantsoa mbola tsy tafiditra ambany 10 nefa ny minima zany zao efa 9,98 ny lehilahy. Ka isika aloha de mila miezaka be tsika fa manantena izahay fa taorinan'iny faninanana mba nisy résultat iny mba mazotozoto daholo ny olona rehetrarehetra sady izao koa ho avy le jeu des îles io anisan'ny tena mampomotive athlète. Tokony misy regroupement telo farafahakeliny hanomanana jeu des îles. Anatin'io regroupement io tazomina ny athlète anatina discipline quasiment militaire. Tsy maintsy manao entraînement, jerena ny forme, jerena ny sakafo, jerena koa ny blessure sao de blessé de tohanana koa en complément alimentaire. De indrindrindrindra ny fitazomana azy eo tsy tonga azy eritreritra andendeha ny fisainana ny hariva sur le téléphone foana fa tsy maintsy concentré, zay tedavina concentration ny athlète. Dia zay ihany koa ary no mamarana ny kiririoko aloha zany tamin'ity anio ity mankasitraka feno antsika rehetra na fotoana tao anatin'izay minitra vitsivitsy maromaro izay manome fotoananao izahay amin'ny heriny toy izao indray. Raha misy ny liana ao anatin'ny fiara-miasa aza misalasala mihitsy manantona anay ao anatin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay.